ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Manasanareo ny fifaliana iaraitsakana riavaka hidera n'Andriamanitra. Ho fiderantsika n'Andriamanitra dia iarahantsika mamaky ny Salamo 170. Salamo 170, andininy voalohany hatramin'ny fahadimy, avy eo arahany hira fa 307 andininy voalohany ihany. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Jehova miaino ny rano, mandremesa ny fitaraina, atombo lafo ny sofilao amin'ny fivava, avy amin'ny olotra tsy misy fitaka. Ivoaka avy eo anatrehanao ny fitsarana, ny masonao hijery marina. Nizahan-toetra mifoka ianao, namantatra ny miala. Nizahan-toetra kameny ianao, fa tsy nahita na inona na inona. Ny vava tsy hafa no mieritreritra, ny amin'ny asan'ny olona dia ny teny mokotrao no nitandremako tsy eo amin'ny lalana mpanao ankely. Ny diako maharitra eo amin'ny lalanao, tsisy lafaka ny tongotro. Amen. An'i Jesosy, izano anaky maho azy io, Elia tsarany, Elia be, izy tamonjy ka mempezare, Jesu tomponayo, reto ivavaka isika riao. Andriamanitra rainay, ao amin'i Jesosy Kristy zokinay, dia rainay sy ankalazanay ary menay voninahitra amin'ny fonay rehetra sy ny sainay rehetra, ny fanahinay rehetra, ny herinay rehetra ianao. Ianao ilay Andriamanitra niantso anay ka nanome ny zara fanompoana ho anay. Ianao ilay tia dia tia anay tokoa hatrizay ka ankehitriny ary mandrakizay mandrakizay. Mbola sitraka ao Andriamanitra ny andraisanay ny teny tsara, ny fampianarany teninao. Ianao Andriamanitra ilay fahazavan-tsaina, manokatra ny sainay, amantaranay ny sitraponao ao amin'ny teninao. Amin'ny tian'ity ary, raha voreto izahay hianatra ny teninao, dia aoka ny fanainao masina hitari-dalana sy hampianatra anay, andresy lahatra anay, ampiseho anay ny marina rehetra ao amin'ny teninao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony teny, anaovanay izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka ianareo riavana. Dia amin'ny fifaliana indray riavana no anohizantsika izao lesona fampianarana ao volana Jolay. Somary misy kely tamin'izao volana May, fa izany fa tamin'ny volana May tsika nirana farany telo tamin'ny fampianarana kamba, fa volana Jolay izao. Loha hevitra diniantsika ao anatin'ny fiangonana mandritra ity volana Jolay ity no hodiniantsika anio iorenana amin'ny finoana ny fanompoana. Iorenana amin'ny finoana ny fanompoana. Izany no loha hevitra izay dinian'ny fiangonana, fa andraisantsika fampianarana ihany koa amin'ity androany ity. Ety am-piangoana raha miresaka an'izany loha hevitra hoe iorenana amin'ny finoana ny fanompoana izany, dia misy izay fahazavan-tsaina tokony hitarika antsika mba tsy hahatonga antsika horoboka ao anatin'ny fampianaran-diso, mba tsy hahatonga antsika handray atendrony ny teny
dia misy izay fahazavan-tsaina izay tokony hitaravalana antsika ao anatin'izany. Raha miresaka antsika hoe iorenana ny finoana iorenana amin'ny finoana ny fanompoana. Zavatra voalohany dia izao: tokony ho fantatsika tsara fa ny finoana no fototry ny fivavahana kristiana, fa tsy ny fanompoana. Ao anatin'ilay teny izay lohahevitrantsika zany dia ny finoana no mahazo tena lehibe kokoa ao anatin'io lohahevitra io. Ambara fa ny fanompoana na ny asa dia vokatry ny finoana ihany. Izany hoe tsy ny fanompoana zany no lahara-pahamehana. Ny fanompoana dia zavatra fitohizan'ny finoana izay ananan'ny mino rehetra, fa ny finoana no fototra ny fivavahana kristiana. Raha tsy misy ny finoana dia tsy misy ny maha-kristiana. Ary io finoana io mbola hitantsika rehefa avy eo no mahazava-dehibe ny fanarahana amin'ny tompo manontolo mihitsy. Ambara zany fa tsy hoe tsy ilaina akory ny fanompoana, tsy hoe tsisy dikany akory ny asa. Tena ilaina zany. Ary Jakoba dia miteny an'izany mihitsy, manao hoe ny finoana tsy arahan'asa dia maty mihitsy hoy Jakoba. Noho izany tena ilaina ny asa, ilaina ny fanompoana, saingy ireny dia vokatra fotsiny ihany amin'ny finoana izay ananam-pino. Vokatra ihany ireny, tsy ireny zany no singa voalohany mandrafitra ny fivavahana, fa ireny dia vokatra ilay finoana izay ananantsika. Izay zany fanamariana lehibe, tsy hoe akory rehefa tsy misy ny asa, tsy misy ny fanompoana dia tsy misy ny maha-kristiana. Tsy izay akory zany, fa ny finoana no zava-dehibe indrindra aloha, dia vokatra ny finoana ny fanompoana. Izay zany tsara mariana ety am-piandohana. Dia raha miresaka antsika hoe iorenana amin'ny finoana ny fanompoana, inona avy ary no tsara ho fantatritsika ao anatin'izany? Ny lesonantsika amin'ny volana ity dia tarafina amin'ireo tenin'Andriamanitra nofidian'ny fiangonana narafitra ho nofinaina mandritra n'ity volana jolay ity. Dia ireny tenin'Andriamanitra ireny no manazava ny lohahevitra raha teo ihany koa. Ny tenin'Andriamanitra izay fidintsika isan'andro manazava ny lohahevitra. Voalohany ary zany, raha miresaka hoe iorenana ny finoana ny fanompoana, dia tsarovy fa misy zavatra vitsivitsy roa na telo resantsika. Ao zany aloha dia hoe ny fototry ny fanompoana. Inona zany tena fototra iorenana ny fanompoana izay ataontsika io, na ny servisy hotsika zany? Ny fototra voalohany dia ny finoana marina sy finoana tena izy. Finoana marina sy finoana tena izy no fototra voalohany. Inona no antsoina hoe finoana marina? Inona no antsoina hoe finoana tena izy? Ny antsoina hoe finoana marina dia izao: finoana ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Izany hoe finoana miivo ao amin'ny Jesosy. Jesosy no fototro ny finoana. Tsika izao mahalala tsara ilay fampianaran'ny apôstôly Paoly hoe ny finoana dia avy amin'ny tompon-teny ary ny tompon-teny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ny tenin'i Kristy dia fantatsika fa i Kristy raha teo ihany. Izany hoe zany ny fototro ny finoana dia Jesosy irery ihany. Misy lesona lehibe ao raisin'ny fiangonana protestanta mahakasika an'io, amin'ilay hoe ny finoana irery ihany, na ilay hoe sola fidea, sola fides. Ny finoana irery ihany dikan'izany dia izao:
ny finonan Jesosy ihany no mahavonjy, tsy amarinina amin'ny alalan'ny asa. Zay zany fanazavana eo malalaka be io a. Tsy amarinina amin'ny alalan'ny asa fa amin'ny alalan'ny finoana. Tsy justifiena amin'ny alalan'ny asa fa amin'ny alalan'ny finoana. Raha izay. Faharoa, tsy ny asa no mahavonjy fa ny finoana. Tsy ny asa no mahavonjy fa ny finoana. Noho izany, natoina habetsaky ny asa sy hakanto ny asa izay ataon'ny olona iray, dia tsy tonga ho finoana, tsy tonga famonjena ho azy zany raha tsy ny finoana no miaro lalana. Dia eto zany tanehotsika sodokan'ny finoana tsy tena izy na ny finoana sambo ka tsy azo ny tena famonjena. Ny finoana tena izy dia izay mitory amin'ny Jesoa Kristy rery any. Jesoa Kristy rery any no torin'ny fiangonana. Jesoa Kristy rery any no mahavonjy. Jesoa Kristy rery any mandraisantsika famelan-kely. Io no fototro ny finoantsika, ary izay ny finoana tena izy. Ivelan'izay dia saritsarina finoana daholo. Tsy finoana ny fivavahana, tsy finoana ny firea-kevitra, idéologie, ny fihavana religion, tsy finoana ny rafitra, tsy finoana ny identité ananantsika na ny anarana tahaka ny hoe fiangonana, ny maha-fiangonana protestanta na fiangonana réformé na fiangonana katolika. Tsy izany no finoana ary tsy izany no mahavonjy. Ny mahavonjy ambara ny soratra masina dia Jesoa Kristy rery any. Dikan'izay zany mazava zany fa na inona famonina ataontsika ato anatin'ny fiangonana na any ivelan'ny fiangonana dia tsy maintsy miivo ao amin'ny Jesoa Kristy io avokoa. Zava-poana ho antsika zany no manao hoe mandeha manao asa marobe sy asa lehibe, andaniana vola be sy anaovana tetikasa be, kanefa tsy mibanjina an'izay Jesoa Kristy sy ny fitorianan'i Jesoa Kristy. Tsy mitovy amin'ireo asa ataon'ny fikambanana samihafa. Misy fikambanana mitady fahamendrehana amin'ny alalan'ny fanaovana asa soa, amin'ny fifanampiana, amin'ny fifamotsontsovana. Tsy ratsy zany, saingy tsy izany akory no mibaiko ny famonjena. Averina trano zany ny fitorianan'i Jesoa, ny fananana an'i Jesoa no ivo sy manery atsika, manosika atsika hanao fanompoana hiasa hanompo an'Andriamanitra amin'ny sehatra maro samihafa. Ny fototro ny fanompoana dia ny finoana marina fa tsy ny asa. Ny olona manana finoana marina dia mandeha manompo an'Andriamanitra, fa tsy hoe izay manompo dia manana finoana ho azy izy. Tsy izany akory zany no misy. Finoana tafahoana amin'ilay Jesoa Kristy marina. Raha miresaka an'izany tsika hoe finoana tena izy, finoana marina, dia mahatsiaro tsika ilay Paoly apôstôly izay nilasa amin'ny Paoly apôstôly. Nilasa amin'ny Paoly apôstôly iny ka fahiny izy dia mpanenjy, fahiny izy mpiteny ratsy. Tenenina ny amin'ny Timoty voalohany, toko voalohany any, izao izay mpiteny ratsy fahiny koa izy, izao izay mpanenjy, ary tenenina hoe lohan'ny mpanota. Fa tafahoana tao amin'ny Jesosy Kristy izy, nandray ny fibebahana marina izy, nateraka indray izy. Zay zany hoe finoana marina. Tsy hoe finoana marina dia hoe finoana nateraka indray, finoana nandray fibebahana marina ao amin'ny Jesosy Kristy. Ka na inona zany fanompoana ataontsika
dia tariana isika mba handray ny fibebahana. Raha zany dia zany tsinona ny fampona rehetra izay atao, na inona ndraikitra anananao na inona ndraikitra anananao, dia tsinona ny famponao raha tsy mialo lalana ny fibebahana, raha tsy mialo lalana ny mahateraka iray mahazanan'Andriamanitra anao. Zay zany no fototra iorena ny fampona kristianina voalohany indrindra, ilay finoana tena izy, ilay finoana marina. Ny fototra faharoa dia ny fiantson'Andriamanitra. Ny fototry ny fampona dia ny fiantson'Andriamanitra. Andriamanitra no miantso, mifidy sady tompo ny fiantsona rahateo. Haitsika tsara ny teny ao amin'ny Jaona 5:10 manao hoe tsy anareo no mifidy ahy, fa izaho no mifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amoa ary mba haharena ny vokatrareo. Andriamanitra no mifidy, Andriamanitra no tompo ny fiantsona. Noho izany ambara fa safidin'Andriamanitra mahabidio ny fiantsona, tsy miankina amin'ilay nantsona ny fiantsona, fa miankina amin'Andriamanitra irery ihany. Isika izay nantsona dia hiara ny fiantsona, fa Andriamanitra no mpanao ny fiantsona. Andriamanitra no miasa atanteraka ny fiantsona ny mino, fa tsy ny mino no manao ezaka mba ho voantso. Andriamanitra no miasa atanteraka ny fiantsona ny mino. Andriamanitra no manao dingana atanteraka ny fiantsona ny mino, fa tsy ny mino akory no miasa mba ho voantso na manao ezaka mba ho voantso. Noho izany dia hitantsika amin'izany fa miantso atsika araka ny sitrapony Andriamanitra, fa tsy araka ny sitrapontsika. Ny sitrapon'Andriamanitra no tanteraka ao anatin'ny antso, fa tsy ny sitrapontsika. Ny sitrapon'Andriamanitra no mahalavorary ny antso, fa tsy ny sitrapontsika. Indraindray zany dia amin'ny fiainana andavanandro misy olona hitantsika hoe iny ve dia mba nantson'Andriamanitra? Raha ny sitraponao dia tsy misy olona nantsona teto ambony tany na ray azy na ianao koa ary mety tsy nantsona, fa tsy ny sitraponao no mitarika, fa ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny safidin'Andriamanitra no mibaiko ny fiantsona, fa tsy ny safidinao. Raha aminao dia izay anjely izay masina indrindra zany no antsona, fa ny an'Andriamanitra izay tiany no antsona araka ny safidiny. Dia misy fotoana hitantsika tsara miantso atsika non par nos qualités, mais plutôt il nous appelle plutôt par notre faiblesse. Tsy miantso atsika araka ny fahamendrehantsika Andriamanitra, fa miantso atsika amin'ny fahalemena azy. Dia jereo daholo ireo olona nantson'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly, ireo fikambanan'ny olona manam-pahalemena no nantson'Andriamanitra. Zay ny sitrapony, zay no safidiny, zay no planina an'Andriamanitra. Ka miantso an'iny olona malemy iny izy, voalohany ho vonjena, faharoa atanteraka ny fikasam-pamonjena. Dia sady mitory amin'iny olona iny Andriamanitra no mitory amin'ny hafa ihany koa. Dia jereo daholo fa tahak'izay daholo ny fiantson'Andriamanitra. Ny antson'Andriamanitra zany dia antso araka ny safidiny. Tsy tsika ny mamaritra ny
olombo fidin'Andriamanitra fa izy Andriamanitra ihany no fidy izay tiany. Ny izy no manao izay tiany amin'ny safidiny. Raha mijerytsika amin'ny fiainan'ny olona tsiraray avy dia tsy maintsy ahita kialana foana, fa ny an'Andriamanitra tsy izany ny fomba fifidianana. Mifidy araka ny sitrapony izy, ary izy raha teo no teneny fihevitro, tsy fihevitra reo. Na ahoana zany hatreto, na ahoana dia mazava fa matoa ny olona iray ny raha ny tompo anao ny asa dia satria natsoan'Andriamanitra ny olona iray, ka tsy anjarantsika mihitsy na oviana no anao zinona hitsara tsy hiaino ny olona ny rahan'Andriamanitra. Ny rahan'Andriamanitra izy dia Andriamanitra no teny ao anatiny, izay zany izy. Ka raha manao fanompony ianao zany dia tadio fa Andriamanitra no teny ao anatinao, Andriamanitra no naniraka anao, ary tadio ny antony ny fidianan'Andriamanitra anao dia tsy nohony aminao, tsy nohony aminay satria ianao manana traikefa, manana fahaiza-manao, na manana mendrika, miantso anao Andriamanitra satria izay ny sitrapony, izay ny safidiny. Tsy azontsika terera amin'ny safidiny Andriamanitra. Fototry ny fanompony zany tokony ho fantatsika tsirairay avy. Fahatelo, asa mora fahatelo na faharoa. Voalohany fototry ny fanompona dia misy anankiroa izy teo. Faharoa, ny endrika isehoan'ny fanompona. Endrika isehoan'ny fanompona. Satria tsika olona natsoan'Andriamanitra dia tahaka nahoana ny endrika isehoan'ny fanompona io. Voalohany, ny fanompona rehetra dia mila fahafoizana. Mila fahafoizana ny fanompona an'Andriamanitra. Aka ohatra avy hatramintsika ao amin'ny Exodus 35, ilay nanorenana ny tranon'ilay fionana tany anefitra tamin'ny andro Mosesy sy ny fanaka tao aminy ary ny fitafian'ny mpisorona. Jereo tsara Exodus 35 29 hofinainantsika tamin'ny herinandro lasa tany zany. Rehefa nanao an'ilay tranon'ilay fionana Mosesy niaraka tamin'ny olona rehetra dia izao ny zavatra tsikaritra. Reto telo reto no tsikaritra rehefa nanao ny tranon'ilay fionana sy ny fanaka tao aminy ary ny fitafian'ny mpisorona izy ireo. Ny zavatra tsikaritra dia izao: nisy fahafoizana roa karazana, misy fahafoizana roa, nisy fahafoizana rehetra sy fahafoizana rehetra tao. Azavaiko, fahafoizana rehetra sy fahafoizana rehetra. Le hoe fahafoizana rehetra dia izao: ny sokajin'olona rehetra tao amin'ny fiangonana dia samy nahafoy avokoa. Raha eo am'masinareo ny Exodus 35 dia rahantsika kely vetivety. Ho ny voalaza dia niala teo anatrehan'ny Mosesy ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra. Io zany ny fiangonana manontolo no nanao an'ilay tranon'ilay fionana. Dia ho ny voalaza eo anateo ny faharoa amby roapolo dia nanatona ny lehilahy mba amin'ny vehivavy rehetra izay namporosia amin'ny fony. Nanatona olona iza ny lehilahy mba amin'ny vehivavy, iza zany sy voalaza ao anatin'izany. Izay tsy lehilahy dia vehivavy, tao daholo zany ireo. Ary rehefa ery amin'ny antelo ny
2020 dia mbola hitantsika koa ary ny olona mitondra vato-berina sy vatalatsaka tranotranony ho amin'ny efoda sy ny sarotratra. Io indray ilay fitafian'ny mpitsorona dia nandray anjara ny olona. Io zany les anciens tamin'izany lay olona fitopolo nandray anjara. Mandray anjara daholo ny rehetra. Misy fotoana itsika diso ihany mamaritra ny antsoina hoe fandraisana anjara na ny fanompoana ao am-piangonana. Misy fotoana tsika mieritreritra izay efa mitaty rakitra olo diakonina dia tsy mila mandray anjara amin'ny rakitra intsony. Izay ilay fanompoanay dia ny mihira olo koranina dia tsy manao rakitra izy satria ny fanompoana mihira. Ny fanompoana manao an'izao, ny fanompoana dia tsia mandray anjara avokoa ny rehetra, mila mahafoy avokoa ny rehetra. Inona ny afoy? Tapany faharoa, fahafoizana rehetra. Inona avy ny afoy? Ny endrika rehetra mety afoizana dia atao avokoa na qualitativa na quantitativa. Sady mahafoy amin'ny habetsahana izy ireo no mahafoy amin'ny kalitao ny zavatra atolotra. Rehefa mijeretsy dia inavika ny zavatra natolona dia hitantsika eto fa misy volamena, volafotsy, ny manga, ny volomparasy, ny mena, ny ronono fotsy madinika, ny volonosy, ny volon'ondrolahy, ny odin-takasy, izany hoe ireo sokajina zavatra sarobidy rehetra no mena. Tsisy mihitsy izany hoe piesy rory no atolotra ho an'Andriamanitra. Fa rehefa mamena no moderanantsika izay rehefa itsy amin'ny ambany hoe fahafoizana ny tsara sy ny mendrika, mahafoy ny zavatra rehetra. Dia hitantsika ihany koa le hoe mahafoy ny fahafoizana rehetra dia izao, mahafoy izy ankoatran'ilay hoe quantitativa sy qualitativa, mahafoy ihany koa izy fizika, zavatra hita maso, izany hoe ilay vokatra materialy no nomena. Fa ankoatr'izay dia nahafoy ihany koa izy ny fahaiza-manao. Eo amin'ny andrininy fahadimy amby roapolo ary ny vehivavy rehetra izay endry dia namotamontana ny kanitondra izay nofenesina dia ny manga sy ny volomparasy sy mena ary ronono fotsy madinika. Ary ny vehivavy rehetra izay nampahazo toa ny fony tamin'ny fahelena dia namory volonosy. Izany hoe tsy vitany hoe nanome fotsiny izay nananana izy, fa nanolotra ihany koa ny fahaiza-manaony ho an'ny asan'Andriamanitra. Fanompoana mila fahafoizana, an-tsitrapo. Rehefa mamaky an'ity Exodosy ity antsika dia mahita fa an-tsitrapo tanteraka no nanoran'ireo fiangonana ho amin'ny asa. Miverina imbelehibe eto ilay hoe nampahazo tombony fony namporisian'ny fanahana. Dikan'io dia izao, tena resy lahatra ao anatiny izy dia manolotra ho an'Andriamanitra. Tena resy lahatra tanteraka izy dia manolotra ho an'Andriamanitra. Io tsy mitovy amin'ilay tenenintsika mahazatra manao hoe kazefo io pastera. Aza terenao ny olona fa aleo samy manao zefony. Tsy zefony no atolotra amin'Andriamanitra, fa izay ampahazo tombony fony, izany hoe tena misy faharesen-dahatra lalina ao anatinao. Izay le hoe nampahazo tombony fony, tena resy lahatra tanteraka ianao. Ianao hoe olona resy lahatra tanteraka dia piesy rozy ny ataonao lahatra, tsy mitombona loatra. Ianao hoe resy lahatra tanteraka dia izay zavatra ratsy nomenao, tsy izany loatra. Ianao hoe resy lahatra tanteraka dia tsy ampafiry amin'ny haremehana nanao akory no omenao, tsy faharesen-dahatra. Fa ny faharesen-dahatra, vokatry ny faharesen-dahatra dia ino? Mahafoy ny tsara indrindra sy ny mendrika indrindra izy. Dia jereo tsara amin'izay ilay élément, ilay matériaux izay nomena, fa singa tsara indrindra, ny volamena, ny vatosoa, ny manga, volomparasy, ny mena, ny ronono fotsy madinika, fampiasa sy fanome ho an'ny mpanjaka ireo. Tahaka izany ny fanomezana ho an'Andriamanitra.
ianao zany zao raha ohatra ka hoe manana safidy fotsiny eo am-pialantananao dia ny hoe inona ary no tianao. Raha manana 5 euro anankiroa ianao ohatra fotsiny dia efa tapa-kevitra ianao fa ny ray amin'ireo no ataonao rakitra. Iza no ataonao rakitra? le anankiray ratsiratsy sa le tsaratsara zay tsy ataonao rakitra ho tehirizina. Iza no tehirizinao, le tsara sa le ratsy? Ny lojikatsika rehetra dia ny tsara tehiriziko fa le ratsy no ataoko rakitra. Tsy izany ny fanomezana ao an'Andriamanitra. Ny tsara no mena ao an'Andriamanitra. Raha mitovy amin'izany, ary zany koa fampiarana anankiray tsy mitovy mihitsy ny olona resy lahatra dia manolotra ny fananana na dia kely azy. Toy izay olona tsy resy lahatra nefa manolotra betsaka. Tadidintsika tsara angamba ny tamin'i Jesosy mipetraka teo anoloan'ny fandatsahana-drakitra dia ny olona rehetra ho tsisy nanolotra araka ny haben'ny fananana no nandatsahany tao. Fa le mpitondra tena kely kosa farantsaha kely roa no nataony araka ny haben'ny fananany rehetra, araka ny haben'ny fitiavana. Ny fananany manontolo no nomena. Ary tsika koa andavanandro misy an'izany. Misy fotoana ao am-piangonana somary variany resaka kely, izany moa tsy miala amin'ny kristiana. Tonga mpitaky rakitra avany, rakitra dia tonga dia mamoaka dia nalefa tany ilay vola taratasy lehibe. Efa lasa le rakitra. Zay hoe kay le anankiray kelikely tato amin'ny fosila no tokony nalefa, lasa le tahiry ngezabe tato iray no izy. Iza no ankasitrahan'Andriamanitra kokoa? Le vola ngezabe lasa be nefa tsy nomaninao sa eo nanomana 2 euro hoe tena tamin'ny fonao no anoranao azy. Ny kontena fiangonana moa tsy mameroko fa iza ny ankasitrahan'Andriamanitra. Mazava ho azy izay nomaninao sy vokatry ny fonao no ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy araky ny abetsany izany fa araky ny fahadiovan'ny fonao manolotra azy. Mazava ho azy mifanaraka amin'izany rehefa madio ny fonao, tsy hanolotra zavatra ratsy ianao, tsy hanolotra zavatra tsy mendrika ho an'Andriamanitra ianao. Tena mila fahafoizana ny fampona an'Andriamanitra. Ary amin'ny teny tsika tsy vola ihany no afoy, satria hitantsika teo fa sady misy qualité eo, misy quantité, sady misy matériel eo, misy moral, fanomezana daholo zany. Ny hirantsika dia hoe na ny haiko na ny saiko ny any volako, tsy mba misy olona laiko fotro avokoa. Dia manam-pahaizana dia atoloro ny fahaizanao, manam-potoana ianao dia atoloro ny fotoananao, manam-bola ianao dia atoloro ny volanao, manana fahaiza-manao ianao traike dia atoloro ny traikefanao, manana fitiavana ianao dia atoloro ny fitiavana. Dia aza miteny hoe zaho tsy manana ninino fa efa nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana. Zava-dehibe amin'ny fanompoana dia mila fahafoizana. Ankoatran'izay dia misy eo fahafoizana dia tsarotsy fa ny fanompoana dia misy ady antsoina hoe ady ny finoana. Eo amin'ny toerana anankiray izay anomboanao manompo an'Andriamanitra dia manomboka ny ady ny finoana. Jereo tsara fa misy olona tamin'izy mbola tsy dia nanompo an'Andriamanitra milamindamo mampifiainana. Vao nanomboka nanompo an'Andriamanitra liditra bebe kokoa izy, me manomboka vohozongozona ary dia ahotsakotsany Satana mihitsy. Satria nahoana? Ny fidiranao amin'ny fanompoana dia mira adiny finoana. Raha miresaka hoe adiny finoana dia mampianatra antsika ny soratra masina mba hiarina manokana. Korintiana voalohany 2:20 afatra nambara tamintsika tamin'ny maraina izy io
ny andininy fahatelo ambin'ny folo dia milaza manao hoe miambena ianareo tomoera tsara ny finoana aoka hitombana ary maherezy. Miambena ianareo tomoera tsara ny finoana aoka hitombana maherezy. Ny adiny dia izao satria ady no atrehana. Rehefa miteny hoe ady tsika dia misy hery anankiroa mifanohatra ao anatin'ilay ady. Asainy soratra masina tafianao ny fiadian'Andriamanitra. Asain'Andriamanitra miomana ianao amin'ny arina rehetra, ho arime mihitsy ianao, satria mifanohatra aminao ny fahavalo. Iza ny fahavalo? Ny fanambolen'ny devoly. Le hoe fanambolen'ny devoly dia hoe les puissances du diable. Io puissance du diable io dia izao, misy hery be dia be mifampisintona anao, misintosintona anao le mety hitarika anao na mahatonga anao tahaka ireny olona voan'ny andro be reny aza, na le ataontsika amin'ny teny mahazatra hoe demoniaka mihitsy ianao. Hifampitsotsotoma ny devoly eo ianao. Zay le hoe fanambolen'ny devoly. Io hery izay misintona ao amin'ny fanambolen'ny devoly io dia io le ataontsika hoe nofo amandrana, ataon'ny Baiboly fa tsy tsika. Nofo amandrana, fanapahana sy fanjakana eny amin'ny rivotra, mpanjaka ny fahamaizina koa ny Efesiana 4:1. Noho izany dia ampresiana ianao hiomana, hiavana, ho vonona hiady. Dia misy fitaovam-piadiana marobe omen'ny soratra masina anao eo amin'ny Efesiana ihany 4:1. Io izay mifaharaka sy ny fahamarinana ny valanareo. Ao mitafily rano, kiraro fahavonam-panahy, tamin'ny finoana, raiso ny famonjena ho fiarovano sy ny tenin'Andriamanitra ho savatry ny fanahy. Ady na hoe ady-panahy ny fanompoana an'Andriamanitra. Noho izany mila miavana isika, mila manana finoana isika fa ny fanompoana an'Andriamanitra tsy vitany kely finoana. Tadidinareo ilay mpianatra Jesosy Kristy bandaikabana teo anatrehan'ny demoniaka. Nahoana? Mpampianatra mavonjely dia zanakay ity fa nentinay teo amin'ny mpianatra ao izy, nefa tsy haiko nanasitra anazy. Matthieu 19 dia 17 azafady. Avy eo rehefa nanontany fa maninona mpampianatra ny tsy hainay nanasitrana an'iny, dia ho Jesosy taminy ny akelezany finoanareo no tsy nahavitanareo namontan'iny. Ny olona kely finoana feno fisalasalana dia fahavalon'ny fahombiazana izany. Noho izany tamin'ny finoana ho ampingy, tamin'ny finoana ho entina miady, tamin'ny finoana fa Jesosy no miteny fa raha manana finoana ohatra ny voatsinanty azy ianao dia ahafindra tendrombohitra. Ny asa fanompoana zany ry avana tsy asan'ny olona tsy manam-poana. Ary raha miteny hoe tsy manam-ponoana dia mampatsiaro kely ahy fa misy olona kely finoana dia lazay fa hoe izay sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tsy mahavita zavatra izy satria tsy nanana finoana dia lazay fa hoe ka izay ny sitrapon'Andriamanitra, manekeny sitrapon'Andriamanitra. Ianao ny kely finoana, ianao ny tsy nanam-ponoana dia aza terenao ny tsy fisian'ny finoananao ho sitrapon'Andriamanitra. Fa ny fisian'ny finoana dia hoentina.
tsarovy fa ny famponana ny asa famponana dia atony fotoana ihany koa zany. Fahatelo, ny fampona dia tsy inona tsy akory fa finoana mahavaolana. Ny asa fampona dia mahavaolana ho an'izay mino, mahavaolana ho an'izay mino. Tarafintsika amin'ny fiainan'ny apôstôly zany. Ny apôstôly nisy fotoana rehefa hoe lasa ny tompo dia niafina izy tsy niseho ankalamanjana intsony mivavaka, dia nilatsaka ny fanahy masina. Dia rehefa nilatsaka ny fanahy masina dia ndreo izy fa niseho vahoaka ndray. Dia rehefa niseho vahoaka izy dia lasa afaka nifanerasera, afaka nifananana, nifanasika tamin'ny mpitondra fanjakana sy mpitondra mpivavahana amin'izany fotoana zany. Dia nandroso ny fiangonana. Fa rehefa nandroso ny fiangonana dia nisy ny olana anatiny ary nisy ny olana ivelany. Ny olana ivelany dia ny fanenjehana, natao aza lano ny kristiana, noenjehana novolona ny kristiana. Etsakilan'izay kosa tao anatiny dia misy olana anatiny. Ny olana anatin'ny fiangonana dia nino? Raha mamaky fotsiny tsika ilay asan'ny apôstôly toko fa-5 ny amin'ny tantarany Ananiasy sy Safira dia zao misy olona tia kely eo am-piangonana. Zany problema am-piangonana. Misy olona tia kely efa mba hoe amidy daholo ny fananana dia mba mivatra ihany sy saiky nanino. Zany lasa ary-tanàna marika ny fiangonana roborobo teo zany le sokajin'olona kely misy olana any am-piangonana ireny. Dia tahaka izany ray amin'ny asan'ny apôstôly toko faha-enina, lasa tsy mitovy indray traitement amin'ny mpitondran-tena. Misy ny mpitondran-tena jiosy voakarakara, hebreo voakarakara tsara, fa ny mpitondran-tena helenista tsy dia nisy mikarakara loatra. Lasa nisy mizana tsindrinila tao anaty olana anatiny koa zany dia poids de mesure. Fa eto amin'izay malgré izay mety olana rehetrarehetra dia Jesosy Kristy mampirisika sy ny fanahy masina, mampirisika ny fiangonana hiasa mandrakariva. Eo anaty amin'ny izay rehetra mety olana, na ny olana ivelany, ny fanenjehana nataon'ny Romanina, na ny olana anatiny izay tany saina tena, dia mila mijoro ny fiangonana, mila miasa ny fiangonana, mila mampiseho fa mahavaolana ny fiangonana. Dia inona no hitantsika asan'ny apôstôly fa-5? Vitan'ny Petera no mifanafika tamin'ny mpitondra fivavahana, mpitondra fiangonana tamin'izany, na dia niafina izy teo aloha niseho vahoaka izy. Ry Petera lasa olona fampitadiavana, lasa nanatona daholo ny olona rehetrarehetra mba hoentiny, mba nitolany marary teo aminy. Nino aza ny olona manao hoe apetraka eto amoron-dalana eto ty karaha-mandalo Petera mba na dia ny tandiko na ny alina Petera fotsiny aza mandalo eo dia hositrany reo. Zary mantenaina hamaolana zany ny apôstôly. Ary tsy tao fiangonana voalohany ihany, fa raha tamin'ny andron'ny apôstôly tamin'ny Jesosy Kristy mbola teo, jerenantsika ilay Mateo toko fa-7. Ny mpianatra revo avy fanena tamin'ny Jesosy tany an-tendrombohitra iny. Raha ohatra zany ka isaina tany an-tendrombohitra iny no jerena ilay Jesosy niova-tare tany an-tendrombohitra, Mateo toko fa-7 misy an'izany. Dia hoe olona tena mbola vontom-panahy ny mpianatra reto, indrindra zany ilay lohan'ny apôstôly Petera, Jakoba ary Jona, olona vontom-panahy fa voavy niona tamin'ny Jesosy Kristy ilay namiramirana be teo ary izy dia nalainy saraka ny tena izany. Zao tsika hanao lay anankitelo eto, ny ray anareo, ray amin'ny Jesosy, ray an'ilay Eli, ray an'ny Mosesy.
fa avy eo ny zavatra hitantsika dia zao juste après an'izay tonga dia lasa vanitra incapable le apôstôly tsy nahavaly olona ny demony rehefa tena nanontany Jesosy dia hoe ny akeleza ny fononareo natonga nareo tsy nanao any tsy nahavitany tsy tao le finono takiny Jesosy ananana fonona mba hahavaolana jereo tsara fa le demoniaka efa misy fotoana izy zany atsipon'le demonia anaty rano atsipon'ny demonia anaty afo voany aby eo filazany eto zany hoe tena olona efa tsy voafehy mihitsy fa vao tonga Jesosy tonga dia mivoaka ny araka tamin'izay ny ny amaolana eo amin'izay manana etaetana vonjy no antony fampona kristiana ry havana itsika tsy raha avokoa na tohina mety olana anatiny na ivelany fiangonana tsarovy fa isika dia natsoan'Andriamanitra ho mpamaolana tsy sanatria isika indray no lasa olana na isanatria isika no vesatra mampitombo ny olana zay misy na itsika misy koa aza mampisy olana fa ho mpamaolana eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fiangonana eo amin'ny sehatra zay misy zany no antony fampona Jesosy Kristy raha miantso antsika rehetra ho mpanompon'Andriamanitra tsy hanavesatra ny enta mavesatra ny hafa zany manko zany zao no pratikan'izany hoe atsoina zany ianao zany dia konina na ohatra hoe mpanompon'Andriamanitra tam-piangonana dia fantatry hoe mpivavaka ny kristiana misy kristiana manana misy olon-tsotra manana olana dia hiteny aminao izay azafady fa mba tena izara aminao ny olana koa tsy za mantsy fa dia tena nidira-trosa fa dia mba inona re ny vaolana dia mizaranao ny olana le olona dia tsy ianao zay kristiana mihitsy no hiteny andehananao petsaka dia indrakindrambola eo mbola aiza ny azo tsy izany no antony no tenen'ny kristiana na sanatria indray tsika hiteny manao hoe misy olona miteny hoe diran-trosa izy ka dia tsy hitan'izay atao dia ianao indray hiteny azy ny akoary zao nitrosako tena mevovona mihitsy tsy voavary mihitsy inona zany no vaolana omenao manle olona nefa ianao kristiana farafaratsy tsy manana vaolana ianao ny tsy maintsy ataonao dia ny mizara tenin'Andriamanitra ho azy ny mivavaka ho azy mba hananany fiadanam-po rehefa tsy hitany azy sy hanahanantrosa zavatra tahak'izany zany ilana tompony amin'ntsika amin'ny asan'Andriamanitra amany olana eo amin'ny fiadanan'ny kristiana ho an'Andriamanitra nahitra ny hafa ho antsika kosa ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika hivavaka isika nisotranao zay Andriamanitra fa nampianaranao indray ny ho ahevitra manao hoe iorenana amin'ny finoana ny fanompona isoranay ianao ilay nanome anay ny antso anay ho amin'ny asa fanompona samy hafa izay nifidiananao sy nanendrenao anay isoranay ianao ilay efa nanome ny fanomezam-pahasoavana araka ny karazany avy ho anay tsy rahay fa fomba izay hiaina sy hivelo araka izay nifidiananao anay ampitombo bebe kokoa hatrany ny fanjakanao dia ny etian-tany entinay mavaka eo andrianao ny fampiarana izany amin'ny fiainana andavanandronay sy amin'ny fiainam-panomponay tsy rahay avy mba haefa be mandrakariva amin'ny anaranao izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zany mivavaka izany misaotra Jesosy misaotra fanahy masina amen ndeha hiara-hitsangana sika ry havana rehetra izao tompo izany antsonao miantso izany manompo mba ho viraka 428 andeha ny voalohany any no iraitsika miantso izany mpanompo mba ho viraka ity
tonga ny amin'ny fanjakana atao any amin'ny fisitraponao dia tia hatramin'ny tahaka ny lanitra menay misy amina sazy ao anay ary mamelany mokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondranay amin'ny fanampanahy manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy elo ary voninahitra mandramasay. Raiso aby tsodrano izay atolotra ao anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa nianatra anareo amin'ny voninahitra mandrakizay ho Kristy, rehefa nianatra fahoriana vetivety ianareo dia izy mba hanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Dia ho an'Andriamanitra irery any amin'ny voninahitra